Ho aminareo mandrakariva ny riavako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika riavako. Miona indray amin'izao herinandro vaovao izay omeny tompo atsika izao ary manararoatra ny tenanay mankasitraka atsika rehetra izay nanonona fiarabana no ny nahatratrarana ny fetin'ny ray. Ary dia tononona ho amintsika tsiraray avy hatrany ihany koa ny fiadanan'izy tompo ho aminao sy ny ankonanao. Andeha ary isika riavako. Andre ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity, koa mialoha izany dia iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana sy be famondram-po, endre atobakao amin'ny fiainanay ny famondram-ponao ary porofon'izany zao andro vaovao, herinandro vaovao izay mariky ny famondram-po sy ny fitiavanao atolotra ho anay maimaim-pona. Misaotra anao zay noho ny amin'ny famonjena tsy vidiana izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy zokonay. Fa misaotra anao koa zay mbola afaka andre indray ny teninao, lay teny fiainana, lay teny soa sakafo, lay mahavelona sy mahatsara anay. Koa angatanay ny fanainao masina arak'izany. Anokatra ny vavahady-tsainay rehetra, atakaranay ny sitraponao. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tomponay, no anaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalatra ho antsika anio ary riavako. Arak'izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko faha 8:20 ka ny andininy faha 9 hatramin'ny andininy faha 12. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy izova no fifadiana izay ankasitrahako, dia ny hamany famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny feon'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra, moa tsy ny izarany mofonao anona va sy ny ampihetrano ny oro-manjenjena ary mba anafinao izay hitanao fa mitanjaka ka tsy irimbelona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao ho loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova hamaly. Eny, anandratra ny feonao ianao ary izy hanao hoe inty aho. Raha esorinao tsy eo aminao ny zioga sy ny fanondron'ny fanondro sy ny fitenenan ratsy, ary afonao anona izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny ezipitonao ho tahaka ny mitatao vovonana. Ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy hampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny saha-voton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela ary ny naorina hatry ny fony fahagola no hamboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamelon-dalana, honenana amin'ny tany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ty tenin'Andriamanitra ity riavako malala dia tafiditra indrindra ao anatin'ny teny fampanantenana nomen'Andriamanitra ho an'ireo vahoaka voababo tany Babilôna fa izay. Anomboka eto zany dia mampanantena Andriamanitra fa hiaina fiainana vaovao izy ireo, ka hiorina ny Jerosalema vaovao izay ainga vaovao indray ho an'ny vahoaka sy ny tanina. Arak'izany
fanarenana ny fiainany vahoaka amin'ny lafiny manontolo no ampanantenan'Andriamanitra. Ary mahakasika ity nofinaina itsika ity dia tafiditra eto ny fanarenana ny fivavahana taoriany izany fahababoana izany. Hitantsika eto ny fivavahana tsy izy, ny fivavahana me tsara velatsy, ny fivavahana toa endrika ivelany fotsiny any, toy ny fifadikanana, ny fiderana pokaty, ny fivorimpona, izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa asehon'Andriamanitra kosa ny endriky ny fivavahana marina izay iainana indray aorian'izao fahababoana tany Babilôna izao. Manontany ary havako, manao hoe fivavahana manao ahoana no fivavahantsika? Fivavahana toinona na sahalan'ny ahoana ny endriky ny fivavahana izay ankasitrahan'Andriamanitra? Eto amin'ity soratra masina ity ary no andiniantsika ny fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany dia fivavahana manafaka. Manambara izany ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahavalo tamin'izay nivakitsika teo. Fivavahana manafaka, hahatsiarovantsika lay Andriamanitra nanafaka tamin'ny fomba mahagaga ireto zanak'Israely voababo tany Babilôna ireto. Andriamanitra nanafaka tamin'ny alalan'ny Kirosy mpanjaka, lay mpanjakan'ny Persia fa izay. Zany no tazantsika eto. Zany hoe fanafahana tamin'ny lafiny manontolo ny fiainan'ny vahoaka no nataon'Andriamanitra. Fanafahana ny fanahy, fanafahana ny saina, fanafahana ny vatana, fanafahana ny vahoaka tamin'ny endriny rehetra. Aseho eto arak'izany amin'ny alalan'ny fanafahana ireo sokajin'olona marefo, sokajin'olona madinika, izany fanafahan'Andriamanitra izany. De tsy izany fa ireo sokajin'olona voafatotra, voazioga, nampahoriana, nona, ory, ireo izay mitanjaka. Ireny rehetra ireny no antsoina hoe namana, hitantsika eto. Zany no ambaran'ny andininy farany, manao andininy fahafito tapany farany, manao hoe ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Zany hoe ireo sokajin'olona voatanisa rehetra tereo. Ry havako malala, fiainan'Andriamanitra mihitsy io manafaka io. Hatramin'ny voalohany de fiainam-panafahana nomen'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Zany na tonga an'Andriamanitra tsy ny salasala namoaka nanafaka ny vahoaka tany Egipta izay no andevozina tany fa izay. Zany no hitantsika eto, ahitantsika an'Andriamanitra manafaka ny vahoaka no baboana tao Babilôna. Ary zany koa efa hitantsika taratra fa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy ity fiainam-panafahany ity, ka izy mihitsy no nanafaka izao tontolo izao. Tena no tanterahan'i Jesosy ara-baky teny ity voalaza ny bokin'i Isaia ity, ka izy tenany no nanafaka ireo rehetra manana hetaheta mila vonjy. Ny nona nomeny hanina, ny narary no sitranina, ny nandringa nampandehanina, ny nanana fanahy maloto no afahany, ary na de izay maty aza natsangana. Zay rehetra nila vonjy dia nafahany avokoa. Marina ny ambaran'ny Jaona arak'izany, fa raha ny zanaka no manafaka anareo hoy izy, de ho afaka tokoa ianareo. Jaona 4:9 ny andininy 4:13. Zany no mahatanteraka, mpanafaka azy, zay ny teny manao hoe fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ry havako malala, miantso atsika fiangonana arak'izany zao tenin'Andriamanitra izao. Miantso atsika hanafaka ny soratra masina, fa tsy sanatria ho fiangonana mpangeja, na ho fiangonana mpamatotra, na ho fiangonana mpampahory aza sanatrian'izany. Miantso atsika fiangonana ny tenin'Andriamanitra hanafaka zay rehetra mpahoriana, mba tsy hahatonga ny fiangonana sanatria ka tonga amin'ilay fitenenana hoe izay ntenaina hanirina indray no voamaika mampivandravandra. Asan'ny fiangonana arak'izany
ny mijery ireo sokajin'olona voafatotra amin'ny lafiny rehetra, ny voafatotro ny fanamaloto sy ny fanaratsy samihafa. Asan'ny fiangonana no mijery sy mitsinjo ireo sokajin'olona madinika izay manana olana eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa adidin'ny fiangonana ihany koa ny manafaka fa tsy mangeja amin'ny fombafomba samihafa na amin'ny endriky ivelany samihafa, tahaka ny fomba-pivavahana na ny lalam-pivavahana izay to entina hamatotra ny fiangonana na ny kristianina indray, ka ho tonga tahaka ny boka mialpoza ka hamerina ny hafa iverina indray. Adidin'ny fiangonana ny manafaka, satria tokony ho tsapantsika eto fa ny mpaminany Isaia dia tsy nandiso ny resaka fifadiana fa tiany kosa izy fa tokony arahana amin'ny fomba hita maso, amin'ny fanompona tena izy, amin'ny fanompona misy dikany sy lanjany, miatraika sy tonga mivaingana eo amin'ny fiainan'ireo vahoaka madinika izany. Ny fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra dia fivavahana manafaka. Fa ny fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ry havako dia tokony fantatsika tsara fa fivavahana henoin'Andriamanitra. Fivavahana henoin'Andriamanitra. Eo amin'ny 15 hatramin'ny 12 indray no ahitantsika ao anatin'izany. Eo amin'ny 15 tapany voalohany dia hoy ny voalaza hoe, ary amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly Jehova. Hiantso ianao, anjaran'Andriamanitra ny mamaly. Tsy mahagaga zany ry havako, fa rehefa miteny hoe hiaino Andriamanitra dia mampahatsiaro antsika ilay Andriamanitra niaino tany Egipta fa izay, ilay niteny tamin'ny Mosesy any amin'ny Exodosy 7, ny 17 sy ny 9, dia hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe, efa hitako ny fahorian'ny oloko any Egipta ary efa reko ny fitarainany, ka dia hidina zao hamonjy azy. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mandre, Andriamanitra miasa. Zany ny dikan'izany. Ka raha ambara koa eto zany manao hoe fivavahana henon'Andriamanitra, dia ambara zany fa fivavahana hiasan'Andriamanitra, hanomezan'Andriamanitra ny fitahiny ary ihany koa hitsinjovan'Andriamanitra ny vahoakany. Miaino Andriamanitra, hitantsika eto fa hamalysoa ny vahoakany izy, hiseho amin'ny vahoakany izy. Eo amin'ny 15 manao hoe, raha nanatra amin'ny feonao ianao, izy ianao hoe inty aho. Hitantsika fa hamposaka ny masoandro sy ny fahazavana ho an'ny vahoakany izy. Eo amin'ny 10 hoe, afonao hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aiza-pitonao tahaka amin'ny tatao vovonana. Hitaridalana ny vahoakany izy. Eo amin'ny 11, Jehova hitaridalana anao mandrakariva, hahavoky ny fananao amin'ny tany karakaina izy ary hampatanjaka ny taulanao, dia ho tahaka ny savoton-drano ianao ary ho tahaka ny loharano boboka izay tsy mety ritra. Hanaisitra ny karakaina sy ny fahamainana rehetra izy, ka hampamandomando sy hampahavokatra ho an'ny vahoakany. Fa mbola hitantsika ihany koa eo amin'ny 120 fa Andriamanitra hanonitra ny rava sy hanorina ny rava izy Andriamanitra, zany hoe hiantoka ny hoavy manontolo mihitsy. Eo amin'ny 12 manao hoe, ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela ary naorinahitry ny fony fahagola no amboarinao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, hitantsika eo amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa tambon'ny fivavahana marina sy lay Andriamanitra be indra fo, zany no hitantsika miasa ho amin'ny vahoakany. Fa etsy andanin'izany kosa nefa
de takian'Andriamanitra fepetra samy hafa mba ho amin'ny fivavahana marina. Hitantsika zany fa mila miantso an'Andriamanitra ny vahoaka eo amin'ny 1:7 raha iantso ianao de amaly Jehova. Mila manaisitra ny ziga ho an'izay voziga ianao eo amin'ny 1:7 raha isorona tsy eo aminao ny ziga sy ny fanondron'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy. Mila mijery sy mitsinjo ireo nona sy ireo ory eo amin'ny fiaramonina ianao araka ny ambarany 1:10. Raha fonao anona zay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Zany hoe zany ilaina sitakina ny fandehanana amin'ny sitrapon'izy Andriamanitra, ny amin'ny fandehanana amin'ny lalany mba hanasoavan'izy Andriamanitra ny olony sy ny vahoakany. Ry havako malala, tsy sambany eo amin'ny tantara akory Andriamanitra no mitsinjo ny vahoakany, fa atrizay ka mandraka ankehitriny de zao mandrakariva ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy miova aho, izao ny voalohany, izao ny farany. Ambety tenin'Andriamanitra mandrakariva ny miteno amin'ny vahoakany manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Andriamanitra no miteny sy manome toky mandrakariva manao hoe tsy andao anao na afoy anao mihitsy aho. Ry havako malala, marobe ianao no kristianina kivy ketraka, marobe ianao no mivavaka manaraka fivavahana foana atao amin'ny teny hoe to tsy henon'Andriamanitra mihitsy aho, to tsy mamaly vavaka Andriamanitra, to tsy mba mahita mazava mihitsy aho fa maizina mandrakariva ny lalako. Zao ny tsarovy ry havako. Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra tsy mandangy, Andriamanitra miaino izy, ary raha miaino izy de mahatanteraka izay teneniny. Koa ankehitriny matoky ry havako, matoky fa izy ilay niteny hoe tsy andao anao na afoy anao mihitsy aho. Izy Andriamanitra arak'izany no hampiposaka indray ny masoandro ny fiainanao. Izy Andriamanitra no hampibalika ny aizina zay nandalo teo amin'ny fiainanao. Izy Andriamanitra no anolotra maraina vaovao, maraina feno fiadanana sy fifaliana, heniky ny fahatsarana izy Andriamanitra. Zany raha teo no hitatsika eo amin'ny 5 tapany farany manao hoe ny fahamarinanao loha lalanao ary ny voninahitry Jehova ho vody lalanao. Ety am-pamaranana ry havako no anambarana fa misy valiny lehibe ny fivavahana amin'Andriamanitra. Ny fivavahana marina de henon'Andriamanitra, ka izay lalam-piainana sy ny lalam-pivavahana andehananao amin'ny sitrapon'izy Andriamanitra no hanarahan'Andriamanitra anao ihany koa hitondrany anao ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana. De matoki ary havako fa momba anao Andriamanitra, ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, ho amintsika kosa zany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Indreny fifalianay Andriamanitra ao mahatsiaro zany teny famelombelomana, fampanantenana, manome toky fa miay anay, mitsinjo anay, miantoka ny hoavinay ianao. Misaotra anao zay Tompo, noho ny amin'ny asanao Andriamanitra hita mivaingana sy azo tsapahitanana eo amin'ny fiainanay. Fa zay kosa Tompo, mandre zany teninao zany de aneo fahavononana eo andritrehanao, ho vonona izahay, haneo ny fivavahanay sy ny finoanay amin'ny alalan'ny asanay, amin'ny alalan'ireo fitsonjovana ireo madinika sy ireo rehetra manana etaeta mila vonjy manodidina anay. De vonona izay Tompo anaradianao amin'ny asa sy amin'ny sitraponao. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay Tompo sy mpamonjy, nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen.